Itia volan-dakota, tia ny andranesiany, itia any zay dia lany le vola reto sisa. Lany ahoana kosa raha zay raha zao zy tiako ohatry ny tsy lazainy zavatra tapitra lany hatrany amin'ny lany ho ny fiteniny ankizy. Ny vary, ny menaka, ny charbon sy ny sisa nefa tsy misy tokotaniny. Ny siramamy, ny kafe, ny laoka hinanam-bary zany moa dia tsy ao anaty kontsony dia mba ahoana zany raha zay dia ahoana fa zay no iziko matimarika ilay vola fisotrondronono raisinao ankeo tapitra tsy misy ho raisina fa nandalo teo an-tanana fotsiny dia zay ny vita. So dia mba tsy rariny tsonokosy zany ka tsy rariny ahoana io ny compte avereny raha tsy matoky ahy ianao. dia ahoana zany za nefa mba jereo angeny kiraroko efa tsy paraky tsony no angatahany adala fa tsy fantatra ohatrany tsy mikiraro akory ny tongotra ao anatiny. Misy inona azo atao anefa ny kalsonina koa, ny kapakapa fitenako, ny satroko tsy misy azo jerena tsony mihitsy amin'ny volana ambony indray zany everina fa raha amin'ity volanyity kosa tsy misy hevitra fa ono ara zay anga tsy azo ahena ny fandaniana tao trano ato inona indray no ahena ny vary viditsika hatramin'izay zangera zao zy iraiky tapo efa nahena ho tapako tapo zany taty oriana. Hitanao tsara angamba fa tsy tapitra akory ny volana dia efa mitrosetsy mitroseroa. Hitanao tsara angamba fa tsy tapitra akory ny volana dia efa mitrosesy mitrosery zany mahafoy andro ny salam'izany raha zay ka izao rehefa tsy azo ahena kosa ny zavatra vidiana dia ny vavan'mpinana no analao za indray raha zao ka izany ka efa fantatra fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ny resaka ka rehefa fantatra odeny meloa fa tsy maintsy ho tonga amin'izany ny resaka dia tokony tady hevitra tsy hahatongavana amin'izany tsony mihitsy ianao zao no isy raha zao zy raha ireo zanaky ny avako ireo no mampalahelo anao dia ilaza amin'ny zareo hiala tsy misy atakandro ato amintsika avelao tafian-dahaly eo tsika fa mba manana inona ho ny tira zay ka matahotra ny tafian-dahalo manana inona ny dahalo angera zao tsy mifidy zay asiny zay azony ataony mitondra faisany dalo adaladala anga zany ko ny dahalo tsy mamantana tany foana ohatry ny avandra ririna raha matoty matoa izy tonga ao aminao dia misy zay tadiaviny aho zay ianao ka misy inona nefa atao aminao vola ambata sa fanaka lafo vidy sa kojakoja maro samihafa azo avadika ho vola taina koa natainomby atao zezika aza ange tsy voaviditsika raha zay ka hitonatonana ty amintsika ny dalo mahay mandahateny ianao satria maika ny andehanany zanaky ny avako lazaiko anao nefa fa aneniny ianao raha mandroaka an'ireo za angera zay zao lay antsona hoe mitantatra ao andrain'le zafy amin'izay tsy mba olony iraina roa fa dimy be zao ndray mitambesatra ato amintsika tsy mahagaga raha tafiditra anaty fahasairana antsika eno ahy kanefa tsaro fa hanadina anao zany teninao zany ray andro any raha dinina amin'ny marina raha matoty mampaninina zany sary tiavina tohotra ny lanto moka ianao tika tiana vao misaritaka tsy kodry tsy kala ka ny olona tonga nala fahanginana azy indray no anaovana atson'izay zay tsy tia be mpamosavy rangaty be tsy anyrofana ohatry ny tanam-poza raha matoty ela be zany raha zay fa ome aty aloha reny volo reny karakarana vatana tsy asa maina ohatry ny mpandevina liketo foana akory mandavataonako nakaizany ankizy lasa ny voakany aleo koa hoany nareo ro lahy efa eto ihany misy resaka tiako atao aminareo mantsy resaka momba ninona ry nento momba ny fiarahantsika monina ato ihany fa tsy inona re dia maninona ho ny fiarahantsika monina momba ny famatsiana ratsakafitsika isam-bolana no misy olana raka izy ka mba miangavanareo mba hanome tanana amin'ity volana ty nento hitanao ihany fa zahay ange tsy mbola miasy ka misy inona azonay atao moa zany mihitsy na zay koa ny azy ange mba mahatsiaro menatra mandavatony mitambesatra aminareo mivady eto foana raha misy ny atao tsy misy olana zany iza moa no tokony hifanampy fa tsy isika samysika ihany fa amin'izao fotoana izao aloalika ny ranombary tsy misy na vombary ray aza atao trano fa ahoana
fa tsy voamaly ve i dadatora zaosy no naka fisotrondronono e? Voamaly tokoa kanefa tsy nanome izy na ariary azy e. Isaorana no ambony fa mba voaloha daholo aloha notresan'olona e. Dadany izany adiny dadato zany e? Ka zaza tankina sahala amin'ny sosoa ny tampon-draniko. Tsy azo ny fandaminana mihitsy izy fa dia nalainy taty an-tanako ny vola sy zambiny nandoavana ny trosan'olona e. Nefa ataoninona moa vola e? Olona sady tsy misotro izy, tsy mifoka. Zay kafe sy kanokanina madinika tsy andaniany firy akory. Ka nividy kiraro izy, kalsona, satroka sy kapakapa fitena eto an-tanàna e. Ay ve? Ka izany ange no tady afaka vonjany aminareo e. Tsy misy atokona atao trano na voambary ray aza. Voaray zany ny toa, hitady hevitra aloha zany zay. Ono angamo raha voavy rainareo tsy mahatonga vola ho anareo isam-bolana. Mahatonga tokoa izy ka. Kanefa fantatrao ihany fa i dada tsy dia hoe manam-bola be tahaka n'inona ka anana fahefanandefa vola be ho anay. Saram-pianarana sy saran-dalana hoentina mianatra ihany ny fandefany anay isam-bolana dia zaiko. Dia tsy misy ve any aminareo na dia hividianana fotsim-bary amin'ny kapoaka ho antsika ny otrandro fotsiny. Raha nisy roneny to tsy niandry anao hiteny mihitsy zay a. Onerako tsy ho ela ange ny anareo e. Na ny marian'izany feo anao zany fotsiny aza dia efa mahoro ny foko. Eny ary e, atao ahoana rehefa tsy misy e. Afaka andao danitra ho izy. Tena na vandoza le raha Josefa. Vatra n'le rino mijery fotsiny. Avelao andeha amin'izany e. Raha milaza azo mahay izy ny atiako tsy hambaka an'izany. Reny zany le kapa fitena satroka ny vidiana. Reny na afarany mijery antsika fotsiniko. Nefa nge jereo e. Na mivoaka izy na miditra tsy mitsahatra fa mitsako ihany. Mazava nge zany e. Tsika mihitsy no tiany ahilika. Tsy tiany mekanina tsony. Raha ary ihany raha nandanga tamin'ny entolo alahy. Tsy fantatra tsony moa tsy pakany izy mivady amin'izao. Fa rehefa nieritreritra tokoa ny alety dia hoe nahoana moa raha mandray anjara milany atao trano amin'izay tsika e? Misakafo. Velavy adaly e. Inona ny mahatala amin'izany e? Ny rariny sy nitsiny dia ny manome izay sahazatsika roa lahy tsika. Sika ny olona mihinan-kanina mandrehatra jiro, mampiasa courant sy ny sisa. Aza miditra amin'izany mihitsy a. Tsika nge zany le ty e. Na tsy hanome ny tena totalim-bidiny izay lanitsika azy sika mba manome ny ampahany ihany. Zao fotsiny ny teniko amin'ilary Alexa. Efa be ny laniny rasozy sy razaika ka tsy misy vary fidy vento omeko azy tsony. Mazava? Tsy azoko. Tena tsy mazava mihitsy ka. Mba fantatra ela moa ny tantaran'ity trano ity sy ny tantaran'ny any ambony avaratra. Nahoana moa lesiny tsy fantatro a. Efa nilazainy rabainina fa tokony ho samy manana trano ray avy izy menata. Kanefa ahoana? Tsy lasan'ny rasozy sy razay daholo ny trano roa. Ka tsy hoe ny vidiany izy mivady tamin'ny ray aman-drenitsika ny teny ambony avaratra. Ny vidiany ahoana e? Izany e. Tsy nisy mividiany izany fa noho ny hafetsehan'ireo dia ainy nanodikodina ny anjaran'ny hafa ho azy. Maninona tsara hoe ity? Zao no ataovy ao anatin'ny sainy lary Alexa. Matoa dada miziroziry tsy mamela antsika hanampy an'ireo dia misy antony izany. Nefa lasana aza mbola ho alaina ka inona indray no omena azy eo? Ay ve lesy izany ny fandihany? Gaga ihany tokoa aloha. Mahatsiaro menatra mihitsy aza mitsika to tsy mba mifampizara amin'izareo fa to mamantambonina fotsiny. Hitako mantsy fa ny ankizy miara-mipetraka amintsika to mahatolotolotra ihany. Elahy no milaza an'izany. Reo koa aza mikitaona ohatra antsika ihany ko. Misy antony matory zareo manao an'izany. Sy fanarahany ihany tsy hidirantsika alitya. Ny momba antsika ihany ny fantatro. Rehefa mieritreritra ny ataon'izy mivady ireo aho dia miakatra ny atezerako. Mila hitroatra mihitsy. Milaminy elahy e. Dia vola kolava ny kilalao mbola ho ela. Ifankahitsika raha samy mbola eto. Zany mihitsy lesy e. Ary dia atao amin'ny fanaovana azy rehefa miseho be vinany a. Tsy azoko. Inona no mahatezitra anareo lahy tamin'ny tenin'ny nenitoa anareo? Tsy tezany tenin'ny nenitoa izany loatra no mahatezitra anay fa mifitsiky izy mivady. Nareo zany mahazo antoka fa politika nentina izy mivady an'ilena anareo reny? Izany mihitsy romeno a.
aizany de hoe tsy nanome vola ividianan-kanina mihitsy dadatora Zozy. Izy mivady nefa namiditra na mivoaka de mitsamotsamoma tsy misy farany. Zao kosa nefa Hoe ahoana? tsoroko aminareo fa tsy mametsiny azy a. Ianao koa zaniko. Ohatra ny mandreraka be zany no miresaka aminao a. Tsy manao fa tsy milaza ny hevitra ange zahay nitantara tamiko mizava-nitranga teo aminareo roa tontanareo roalahy. Zay no itenenako. Ka raha avy de nitsotra taninay nge zareo fa tsy mahazaka anay de tsy olana mihitsy zany e. Tsy fa izy moa miolokoloka manao vazaha mody miady. Iny ny tena mahasorena nge. Olona binaika be tsotra be sahala amin'ny tsy naimba lala ve anana n'izany toe-tsainy izany. Tsotra be sady bonaika. Ie. Tsy mahafantatra ny atao hoe raha Zozy sy raha zay tokoa ny ianao e. Tsy mpivadivady foana leo raha tsy mitovy toe-tsaina. Tsy fantatra aloha hoe tsara fanasady tsotra ny nahafantarako andry zareo hatramin'izay. Zany e. Inona? Reny angamba natsoina hoe tsy naimba lala e. Tsy fantatra aloha na tsy naininona na tsy naininona fahitanao azy, fa zay mahafantatra tsara fa ireo mihitsy ny fototry ny fahantitra any Menakavy. Zany no azahoana iantoka fa politika daholo ny an'ireo. Fantany mantsy ny nataony. Ohatra ny manenjika azy any ngamba ny feon'ny fieritreretany mba mbola hitakitaky vola aminay de aleo no manao toera tsy zaka. Gaga indray amin'izany lazainareo izany. Ka zao e. Tadidinao moa ry menosoa le trano nasainy nandehanantsika andray mandeha. Ay, le trano ery ambony avaratra. Le naniraha nentoanareo atsika. Indrindra e. Raha tokony ho izy ange ka anay io trano io e. Zany hoe tokony anjara ny dadanay. Mpianadahy mantsy zareo de nozarainy amazava fa ity misy azy mivady ity no anjarany nentora zay ary neny ambony avaratra kosa anjarany dada. Ka inona ny tsy hipetrahanareo any fa toa misisika ato amin'izy mivady ato nareo ka. Zao everinao fa fidy no anay ary zao e. Ny afetsehan'ireo no mampahantra any Menakavy ange izay no lazaiko tao aminao teo e. Na hodikodina ny resaka de lasan'izy mivady hatramin'ny hafa de zao ny fiafarany. Tsy nampoziko. Ay ve zany. Mazava aminao ngamba ny antony tsy mahafaly anay ry mino a. Eny mazava amiko fa nazanona tsy zany tsy tokony hiditra amin'ny adiny lehibe nareo zanaka e. Raha ny rariny sintsiny aza tokony handray anjara amin'izay lany ato nareo. Izy Tokony hanajany zareo koa. manaja azahoany. Zany e. Izy angamba manaja anay. Adidinareo zany ho a. Na tsy tianareo azy izy atsao mba ahafantarany olona fa zaza endry sady mendrika nareo. Izy Manao lolopoko valahy loatra ianao raha Zozy a. Hatramin'izao ve de tsy mbola afaka ihany ny alahelinao amin'ny hoe tsy mba mandray anjara amin'izay vola hividianan-kanina ato an-trano ireo ankizy ireo. Rehefa miova izy raha matoty de mba miova. Ka mandra-paharoviana ary ny tianao no hijery voamason-jaza tahaka izao e. Voamason-jaza inona? Ary zaza hoana koa reo e. Olona efa mahalala vehivavy reo de mbola ho zaza. Amin'izay tsy vitany efa tsy manomena varo refiventy aza ilay trotraka fa mbola mitondra olo-kafa hinana ny hany kely ny tena ihany. Kely inona tsony no haniny atao aminao e. Tsy manomena vary ray sotro hoan'ireo ankizy ireo tsony angesitsika izao e. Ny ampola atao amin'izy ireo laza moa ny esorinao. Mitakizinao amin'ny aizinao le ankizy. Raha mamparero anao zany a de asaivo mandoa fanjiro izy. Ary mbola ho takiko aza ny hofatrano a. Tena manao fony tsy miteraka marina ianao. Tsy fantatrao ny atao hoe fitiavany janaka. Ary ny mahagaga i Alexa sy Jao ihany nataonao mitondra faisana. Ireto sy telo sisa moa de tsy sahanao natao inona. Nefa moa reny efa lasa noho ny alozanao ihany. Ka na lasa azy izy tomanina sa isaonany. Andray Reny keo angera zay mba nahafantatra ny tokony nataony ihany fa tsy ohatrany reto akory. ny toetra tsy zaka nataonao no nampitsoaka azy telo mianadahy e. Manita desaka ianao hoe teny erana teo masomaso teo anefa nolazana izy telo mianadahy fa lavitra ety amintsika ka tsy maharaka amin'ny famonjena lera zareo zany. Alaolana ny azy e. Ankizy misainy reny. Tsy ilaza aminao mihitsy izy fa tsy tamana noho ny toetra ratsinao. Ka zay tsy tamana mahazo mandeha raha matotia. Tsy mahavita tena angenao raha Zozy. Raha ho kitrakitrainao lava eto izy roa lahy reo hitsoka matanjaka reo ny farany a. Zay tsy tamana ho a mahazo mandeha tseninao ve zany. De ho hitanao tsara fa tsy hisy pilanjana ny fatinao aza. Maty rery tsy misy mpamonjy ato an-trano ato ianao. Fa ianao aiza anaraka ny zanaky ny avanao koa fa tsy tamana ha? Rehefa anovanao toera tsy zaka isan'andro eto ve tsy vaky bao tahaka rehefa anaovanao toera tsy zaka isan'andro eto ve tsy vaky bao koa ny farany. Fa iza moa maninona anao e. So ambany fitiavanao ny zanaka nadanao kosa no anamelohanao atso meloka eto Uno ara Zozy.
ny adinareo sy raha voavy reny foana ve ny tsy mbola afaka ohatsainao ka tsy ampisokatra ny fonao amin'ny zanany. Fantatrao ny adinay sy ny anadanao tamin'ireny fotoandreny raha zay a, ka ho gaga ve ianao raha toa ka tsy tia vovoka amin'izay momba azy intsony mihitsy ahy e. Tsy adiniko reny e, tsy adiniko mihitsy ny adinareo, saiky ny famono nisy maty velona mihitsy azy. Raha ny foko no napariko matoko ny anadanao, saingy tsy tiako ny mikasa tanana, tsy fomba fiadin-drazosy koa zany e. Fa ny andolo-posy ny mody tsy miady nefa ny kibay akelika ihany ny fomba fiadin-drazosy io. Za koa ange tsy azo rariny aminao naroviana naroviny e, na efa hitsahan'ny leo ambanin'ny masonao eo azy angamba ny tendako a, mbola za ihany no meloka aminao. Iza koa nanao an'izany fa ianao koa. Mahaberesaka koa zany fa izao ihany no teniko aminao raha zay a, asay voaveriny raha voavy anadanao fotsiny volako a, de milamitsika. Tsy misy idirako zany e, zay fanarahanareo. Ka ianao fatra-piaro azy ko, ohatrany tsy tsaroanao fa mba narary ihany vola beko ny raisiny. Raha olo-kafa angeny nanaovany an'ny toetra salamindreny raha matoty ka nidanadana ho azy ny varavarany fonjy e. Aiza ve ka ny trano efa namidiny tamin'ny olo-kafa ihany koa, nefa mbola nakany vola be tamiko. Ka tsy efa nibaboka taminao kosa ve izy fa diso e. Ka nampiverina ny vola ny solokiny angaha zany aminao e. Ny anao koa ange ka ny vola foana, vola ihany e. Tsy mba miteny mihitsy ny fihavanana sy ny fifankatiavana zany aminao. Za anga moa misy dikany aminao fa tsy ny anadanao ihany e. Raha ny zaraina maso tamiko izy nitandro fihavanana tsy nanao an'ireny nataony ireny, sa fe honareo hoe ny zoda tsy mba havana, ka izany nasahina namitapitaka ohatran'ireny Tena ohatrany tena tsy reveko koa ny kozan'le minosoany lahy teo e. Izy kosa moa maninona fa tsy nilaza ny heviny fotsiny, fa nisy nangataka ny heviny ve teo e. ka tsika kosa nge lesy no niresaka taminy, nampafantatra azy ny zava-mitranga ato trano, dia mba niresaka izy. Ka ohatrany tsy mahafantatra ny olantsika koa e lahy tiako. To fatra-piaro an'iny sipan'lahy iny foana. Tsy hoe faly miaro azy fotsiny kosa aloha fa diso e lahy, fa rehefa mieritreritra sy mandinika tsara dia mahatsapa fa marina ny teny minso. Tokony handray anjara amin'izay lany amin'ny sakafo antsika ato tranontsika. Vendrana mihitsy lahy tiako. Ka jery fotsiny ange aloha ny faty antoka e. Hatramin'ny tsy nanantsika tao an-trano a, zarytsika raha manana koka posy. Lany amin'ny nankinanam-pony ety amin'ny sisiny ety ny vola. Avy alao aloha andeha amin'izao rangaha fa aza mitomany ena lasa mpamaky eo a. Ka mba jery eo ange. Ohatrinona moa ny lanitsika nefa tsy voky akorytsika, ohatrany tsy nihinan-kanina. Aoka aloha andeha amin'izao afa nareo koa. Mba mianatra miafy le tia. Orytsao mandra-pahoviana sa rehefa taolapotsiny sisa miranirany amin'lahy dia zay lahy voataitra. Tsika nge tsy maintsy hoe anaraka ny hevitra lasiny akamalina ihany fa aoka aloha andeha amin'izao dia ito ny mouvement zareo e. Mouvement inona e afatarina le tia raha toa ka tsika mihitsy ny tsy tiany na tsika tsy manome vola ny mahasorena azy a. Ono aly ty mahona ty. So mba diso fainy kosa ary alahy fa tsy marina koa reny resaka nolazainy lahy tamiko ireny. Tsy marina hoana e. Ka raha ny feokoreko ngely ity ka irabainina ny bevinany e. Efa namidiny tamin'ny olo-kafa hono ny trano eny ambony avaratra nefa nakany vola ihany koa ny dadatora zozy. Iza ny laza tamin'lahy zany? Hitan'lahy, ndre mandeha zay sy mino soa ny raha ny entora zay nanatitra taratasy amin'ireo olona ny vidin'ny trano eny ambony avaratra ireo. Rehefa avy namaky n'le taratasy le rangaha dia natolony an'le raha matovadiny. Dia maninona? Ka tapahany lasady inge ny teniko e. Novakian'le raha matoa le taratasy ary rehefa avy namaky izy dia nipotsamolotra. Ka misy idirany rabainina sy dadatora zaozy fe ny taratasy naterinareo sy minosoa teny ambony avaratra e. Zay aloha tsy fantatro nahagaga fotsiny dia nifetsiky le raha matoa, indrindra moa fa nifetsiky ny entora zay nanadiady ary fa tafaverina vandy. Nanadiady ahoana e? Tahaka ny ninona tia ny fanontaniany iza hono nandray ny taratasy, nanao ahoana hono ny fihetsikery zareo sy ny sisa. Tsy hitako izay idirany zany amin'ny adiny rabainina sy dadatora zaoziko. Ny ako tsoroko amin'lafa tsy tombatombana ivelany sahala amin'izany na fantarako ny marina. Dada mihitsy no nolaza tamiko ny nataondry dadatora zaozy. Ay ve? Karapirangera zaozy sao dia tsy fantatra elary zany. Ka sao ary ahoana? Raha marina kosa raha fa lasa ny zareo ny trano eny ambony avaratra, nahoana ny tsy makeny mihitsy izy na ny ray maraina azy. Tsy mbola nary azy ny resaka ny momba an'io kosa aloha e. Zany ny lazako fa olona fatsory ireo e.
mody tsy miteniteny izy a elahy ihany aza angeno ny laza fa nampanateron'ny taratasy teny alasy minosoa e tsy mba mampieritreritra ny lava izany. Zao aloha ny teneniko ny laritra ao tsy mandresy lahatra mihitsy ny tenin'ny lahy na nampieritreritra aza ny fihetsika ilay ramatoa tsy mifanaraka amin'ny resaka elahy mihitsy elahy koa ve mo mahagagy satria mantsy mironana amin'ny hevitro minosoa dia ravitra koa elahy manaraka azy. Tsy zany kosa aloha ny marina ihany. Ny marina ihany? Iza no milaza milahy fa marina nataon'ireo? Ho hitanareo tsara moa e, andao ariko. Na iny minosoa iny aza nge reko tsara ny fanakianany ataon'izy mivady amin'iny. Adaly nareo reto ka. Nahoana izay no lazainao fa adaly? Tsy aleo ve rakizy mandray anjara amin'izay lana atao trano dia misakafo ara-dalàna. Mba jereo nge reto zavatra nandaninareo vola e. Reo ve avoky? Aleonay ry neny to sosoa raha-ketsaketsa toy izay ihany pitoloha rano romborombo. Marina ny teninao e. Saingy tsy mbola nisy romoromo tamin'izay nohoaninareo tao aminay kosa angamba. Tsy efa romoromo ve reno mitrangy reny ry neny toa? Latsa makanina mihitsy azy. Tsy nisy nandatsa makanina kosa ry zao a. Mahamenatra nge ry neny toa ny voateny amakaniny. Sady mahaso zany fa tsy mba mody nofo. Hafa dia hafa mihitsy ange ny fandraisanareo ny teniko izany e. Eny aleo dia atao hoe disy fandray ny teninao zany zay kanefa kosa tieny tsy mbola tonga amin'izay no lazaiko teo ry resaka dia aoka andeha amin'izao ny fiainanay aloha. Tsy mety zany rakizy a. Olona nalefa hianatra koa nge nareo ka sao tsy mba havita fianarana raha tapa-kipy sy fotsitsinay e. Ka zao no azonay atao ry neny toa. Tsy mety ho azy zao. Tsy mahasoa anareo. Ka raha samy ala vola ihany tsy aleo ve atambatra amin'ny anay e. Raha ny fahitanay ny fihetsika dadatora saosy dia izay mihitsy ny tsy azoazony. Za mantsy mahatsapa fa tsy mitsika aminay mihitsy izy fa moto da foana. Efa fomban-drazosy re zany e. Sady za koa re jerena fa tsy ny famotomotoran-drazosy e. Zay nge ry neny to tsy manam-bola be akory fa angatsy vola zao no vidianareo antonika. Jereo nge reto izy e. Paty, sardine, mofo dipaina, atody, menaka sy ny sisa. Raha vary sy laoka zao ny vola vidianareo antreo a. Voky mitinatinaka nareo rolahy. Mahavoky anay ihany ka. Eritrereto ihany na izany azy e. Hafa ihany nge ny nambary. Raha izay vary ray viliko amiko tsy mba olana ka. Vary ray vilia tsy olana? Zay no lazainy e. Kanefa tsy le vary ray vilia ihany ve no mitondra gidragidra atao tanoatran'io. Mba hajereo nge ny filondolondon'le dadatora zozy hatramin'ny verenantsika ny sakafo niaraka tamin'izareo e. Za mba gagako. Amin'izay arabainy le ry tsy mamaly mihitsy. Nefa tsika aza efa mba mandray anjara amin'ny fividianana sakafo fa tsy manoatra ny talotsony. Ka elasy minosoan'ny lahy no nisisika tamin'ny hevitra nandray anjara tamin'ny fividianan-kanina tato an-trano ioko. Tsy hitako izay mahasamihafa ny nandray sy ny tsy nandray. Kely kosa angamba lesy ny fandraisana anjarantsika ka tsy mahafa-po azy ireo a. Fa inona ny tadiaviny? Omaiko azy daholo ny vola alefandrapainina. Ohatra mitady ho leo zany alesy ry zao a. Zao e. Andora nga hitady toeraka fipetrahana fa to tena tsy miady tsony ny fiarahamonina ato amin'ity trano ity a. Inona moa fa tsy zany mihitsy ny tadiavin-drazosy? Ny tsy hatamana ny lahato tsony. Azy kosa ny eny trano e. Tsika tsy afaka anao trano takatra hibodiny trano ny hafa. Zao ihany ny teniko amin'ny lala izy raha laiko sa. Tsy mialato aho raha tsy miverina amin'ny dada ny trano any ambony avaratra. Tokony ho anjara lovany. Mandra-piveriny amin'ny dada. Gidragidra lava ny fiainana ato azony lava izany. Tsy ahita masoandro miratra lahy arofoy andro tsy fidiny. Ny ela nge mantsy maray roro zao e. Tsy mivaky loha amin'izany ahy e. Fa rehefa mitady raha zao zomeko ny sahaza azy. Na ineny tora zay mody tsara fanahy io aza mahita koa. Aza miditra amin'izany ry zao a. Tsy mitondra vahaolana nge zany fa vao mainka ahitan-dozy. Iady, ifamaly. Mety ifampikasy tanana mihitsy aza. De tsara ve zany amin'lahy? Tsy rarahako rangazy zany a. Tsy efa adilaina koa ve ny azy zao e. Na mba efa manao izay azontsika tao azy tsika. Vao maika raha zao zotra ny romotra be. Raha zay tsy fantatra izay tena fikany. Ny ady zao no lazaiko ny lahy. Ny hitako fahendrena de ny mialato.
aleo misaraka tsy misy maratra ary zao zay ihany. Fihevitra lahy tsy fihevitra Alexa. Za tsy mialato raha tsy miverina amin'ny dadany anjara lovany ho tsy avelako anjakan'ireo ny fananandraiko. Azo tola izy miandry an'izany na tsy mipetraka ato azy tsika. Ka raha vao midifeto elahy dia izay ny nataony. Ry zareo ireo tsy maintsy poretina sy arahana maso akaiky mihitsy. Tsy moramora ange ny mahazo antsika izao olona tsy misy antony fa mitonatonampona ty an-tranon'olona ty no fiheverany zareo atsika. Mba manana ny antena ihany anefa fa anaovany ampimamba ny tena tompony indray no mangatakatiny. Dia lahy zany misy mahatoko fa marina tsy misy edikevitra reny lazainy lariny Fomba ahoana no ilazako amin'lahy fa dada mihitsy ange no niresaka tamiko anjarany ny eny ambony avaratra fa nahodiny razozy dia lasany ambongadiny. Raha oviana lahy voaresy lahatra fa izany no marina ka tsy zany ny resaka reko na i dada sy ny ento aza misy feo hafahafa reko momba ny zareo. Hoe ahoana? Na ny mamerina aza raha mampiaoatra resaka mandreraka ly tsy azo inona mihitsy. Raha mavita an'izany ihany lahy, maninona ny tsy mba miezaka mihaino izay lazaiko mihitsy. Raha manampy ange lahy amin'ny famerenana ny lovan'ny dada aminy, afaka ny fahasairanantsika Orzao ahoana? Dada ny tokony miady ny anjarany fa tsy tsika velively. Dada ve hitalina ihany fa malemy? Tsindriny reto mafy mihitsy dia tsy afaka mikofoka. Itsika ny tokony mihetsika lesy Inona raha zao izay soratra napetraka ao ambony varavarana io Fangara zay tsy mahay mamaky teny. Hotely Tsanto Avam-bola ndray Ohatray, ay mahay mamaky ihany. Zaho ve tsy fihetsiana ady amin'ny ankizy Izay fandraisanao azy tsy fantatro. Izany no hitako fa azo ilazana an'ity tokantrano misy antsika ity. Sorotaky ny tsy te io. Esorina ahoana? Mbola ampiko aza hoe entrée libre, sortie baranany. Efa misy fahavoazana mihitsy ve ny lohan-drazozy. Very ange ianao rehefa tsy azo iaraha-monina fa milaza aminao azy zay Olona tsy mahalala fomba, tsy mahay manaja akory ve? Na anary aza misy antony inona indreo? Inona nefa ny tena olanao amin'ireo ankizy ireo Azao raha matotia. Tsy vitany mitambesitra fa mahabe raharaha fotsiny atao trano atony ianao. Mbola tsy mahalala fomba ihany koa avy eo. Aizaka mivandravandra ohatry ny anaikitra fotsiny izao. Na izay miarahaba aza ohatry ny tsy hainiko. De zay zany ve? Izay zany ahoana raha matotia? Jolaam-bototra azy koa angamba ka ho refirefesiny sala amin'ireny. Sa very fa raha mipetraka ato amin'ny tranonao dia olona tsy misy fotony Ianao koa manitadezaka loatra ka mandreraka ka. Maninona moa zay raha mba hampafantarina tsara amin'ny havanao ny momba antsika? Maninona? No momba antsika inona indray no tianao hampafantarina ny havako Tsy efa fantatry zareo akory fa mpivady sika. Anga zany ihany Mpivady ara-dalàna fefa 4 taona lasa zay. Isika tsy mba niteraka fa mitomany io zanakavana mipetraka amintsika io. Tsy efa diso fantatry ny olona angamba. Zany mafety sy mahafatsoran-drazay ity mahay manodikodin-dresaka. Minona efa fa azonao tsara ny tiako lazainy. Avelao any zany raha fa mahabe resaka fotsiny Anio angamba mety ho avelako fa amin'ny fotoana manaraka tsy avelako tsony fa mba hiteny amin'izay to lasa ohatran'izany indray no lelahako manara-pandraitra amin'ny sasanyko. Mba marina nefa moa zany. Mba tsara ke izany kitabondry izany minsoa Tiany nitovy tiako be mihitsy zany. milamindamina iry raha ireny no entina amin'ny voyazeko. Aizaka mba ho ahy iny Dia inona indray no mba hanaka? Fidianaka Tsy ahita ohatry tontsony ako sady za koa tsy manam-bola. Aizany de hoe tsy manam-boly. Marina nge zany ry nento ny tena marina aza dia ny zokinay nitondra nyty tamin'izy avy nandeha tany an-dafy. Ay, raha fanomezan'olona zany manahirana. Fa raha indra aminao dia tsy maninona ka. Zany ve? Ie. Sady za koa hidina manentana nato-ato ka. Ay, tena afaka ny fahasairanako. Tsy mba mirongo an'ireny sakosy be dia be ireny intsony amin'izay. Angambo mirongo etam-be mihitsy ianao rehefa midina any an-tanàna izany ka. Tahaka ninona? Entina daholo io rehetrarehetra io ka aiza moa tsy hitondra sakosy be dia be. Maritrela zany ianao rehefa mandeha amin'ny matoa mitondra an'io rehetra io Anga kosa moa dia zany Kanokanona ohatran'ireny hoe mofo kely, voankazo sy izay tsy hita any ambanivohitra rehetra any
any ambanivohitra any no tena ahitana raha voankazo nresahany. ka ilay tanàna atao hoe ambanivohitra tsy ambanivohitra tsy tanàn-dehibe mihitsy koa anefa e. ay ve zany ny fianakavianareo zany saika any ankabetsahany io. Tsy ny ankabetsahany fa ny ray aman-dreniny Josy Alexa ihany ka. ay ve ny everiko fa hoe ny tanànanareo mihitsy ho mantsy ianao teo hoe any an-tanànako. Fomba fiteny iny e. Za rehefa tanàna nisy mivady koa le tanàna e. Tena mifankatia kosa nareo menata zany a. Matoa ianao mavatra amin'ny mahavangivangy zareo sy mivatsy hatramin'ny kanokanina madinidinika toy ny mofo sy ny voankazo. Zany reny mampiavana e. Tsy ianao sy ny Rainy Alexa sy Jao ihany koa ve moa zany ny zanaka ny ray aman-dreninareo e. Ary toa varimbariana be ho any eny toa e. Tsy de hoe varimbariana akory fa misaotra meloha ke amin'ilay kitapon-dry a. Tsy misy fisaorana reriny eny toa. Ilazao melo fotsiny ary rehefa ilainao le izy a. Mba tsy azoko le fihetsiky ny toandry Alexa ka tsy nahareny fanontaniako izy sa mody tsy mahare. Raha Josy a, maninona ianao? Tena loza zany, Inona e? Fa misy inona? Inona no mampisarongotra anao avy ao anaty lampo ao? tena tsy mbola nisy ohatran'iny mihitsy raha matotia. Nokendainy matoto. Nataony kendaroroka tao anga ianao ty ny tena jerety izy teratsemboka be sahala amin'io mihitsy. Matoto meo rano mangatsika alosotro ka marina Isotro rano mangatsika amin'ity andro mamirifiry mamanala. ka tsaroko toy ny tsy valanao atendako ato mihitsy nge le taolana ramatora zay e. Taolana? Taolana inona? Taolan'ilay hena nohaniko. Efa ho herinandro ange isika izao tsy nihina-keny e. Ka taolana inona no tsy valanao amin'ny tendanao? Sa kosa mihinan-drery tsy mizara ngara Josy. Meo rano raha zay a, mba homeo rano aloha. Mihinan-drery ao ty tsy malala maty ka rehefa kenda vao mahatsaro za tsy aka. Ary azakipakipaka ny lampo e. Andehana ho akao rano aho mantsy anao. Matiny nasesiky ny tananao koa ianao ko. Jereo nge ty atsembohanao e, mipatrapatraka. Mbola aiza ny anjoany ty. Zao ny vokany rehefa mihinan-drery tsy mizara. Raha zay a, aza mba miditra amin'izany ianao e. Io anaty zinga ambola tabatra io misy rano e. Lozy iny, tsy mbola nisy ohatran'iny hatramin'izay na olona ny tena marinako. Raha ny alahelako sy natezerako aloha tena velako ho faty ny tendanao tao ianao. Saingy tsy fo vato ny tena tsy tia mijery arina tavy e. Ianao angera zay fantatro hatrany amin'ny tsy nay mentinao e. Raha ny vava be dehibe mahay miresaka sy mahay mandahateny nefa tsy arak'izay tsinonako. Ary ianao tsy enatra tsy tahotra fa samy hinan-drery eo. Izany inona nefa e. Ka inona fotsiny nakendanao ao e. Inona nakendanao saika nahafaty anao sahala amin'ireny zao? Taolana voateloko tao amin'ny nofo ireny nakendara zay fa ianao de efa ohatran'iny eria. Nofy? Nofy ve no mampivaloarika anao sahala amin'izao e? De tsy mba mahatoky olona mihitsy tondra zay tonika. Aiza no verinao etako ena hoanina ireny ty ampandrina ty e. Aiza izany mahalalako. Ianao lozaloza amin'ireo ankizy ireo ka tsy te hizarana de amiko azako. Ka tena nofo ratsika. Tena nofo ratsy mihitsy. Aiko fa mbara loza mihitsy zay raha zay a. Ie, indrindra ke ny nofo milaza fanasana de mihinana henan-kisoa matavy e. Inona fa tsy nofoko mihitsy zany. Zany Iska sy ianao no niara-nihinana henan-kisoa matavy tany amin'ny fanasana. Nihinana henan-kisoa matavy tamin'ny fanasana. Tsy de tsara loatra zany a. Azo lazaina fa fambara loza mihitsy. Zao hita lahy zao hotely tsy andoavam-bola tsy efa filana aty ve zao? Filana aty mihitsy zao e. Zany ange nolazako hoe andao hiala eto fa tena efa tsy rariny ntsony zao e. Tsoroko amin'lany efa fa za tsy miala eto raha tsy tanteraka ny teniko. Miverina amin'ny dada ny anjara lovany ny trano eny ambony avaratra zany. Ole tiritra ao a. Tsy miandry ny razaka tsy valana vela amin'izany e. Ny trano angeka efa lasan'olona e. Hitany latsara angamba ny olona mipetraka ho aniny amin'izao tsika miteny zao ka inona indray? Tsy tia lalan'izany alesy Alexa. Ny fantatro dia antsika io trano io. Ary na isy ady sy tolona azy eto tsy maintsy tafaverina amin'ny tena tompony io. Asa aloha raha tanteraka ela zany na tsy e.
tsika roa lahy raha teo moa samy manana ny heviny momba n'io trano io ka de mirary an'lahy hitany rariny. Zany hoe raha azoko tsara ny tian'lahy ho lazaina de ary ny lahy amiko rery ny momba n'io trano io zany. Za aloha tsy mahavita fa tsoroko am'laritra zao a. Tsy te ady aman'olona amin'ny tsy antony a. Ka zay mihitsy zany ny vavalahy. Sady tsy anampiana ny tsy analana lesy a. De ho hitan'lahy tsara ary ho tantaraiko amin'ny drabainina daholo zany ary asaiko ariny tsy ho isan'ny mpandovatsony lahy. Tsy olana lesy zany fa zao kosa ary raha mitombona kosa ny teniko de ahoana? Inona no ataoko am'lahy? Mitombona tsy mitombona lesy ny teny lahy. Tsy olona dala akory rabainina ka hivarotra ny anjarany. Olona nteraka ane izy na ry zareo mitonatona any amin'ny toerana tsy fantatra sahala amin'izao aza moramora aminy anga zany. Tsy fantatra aloha zay fa za aloha tsy eritreritra ny resaka lahy mihitsy sady manantena tsy misy koa lesy ny sarotra fa mamora foana. Fa hono tsy mba reny lava izy mivady ny tabataba aliny reny. Na ny marenina aza ve tsy ahareny orakoraka nataony reny e. Fa nisy inona ary sa hoe nisy tsy salama ny ray tamin'ny zareo? Reo ve na maty ao azy ireo ahoako inona? Aza miditra amin'izany kosa retiritra ao a. Tsy olo-kafa nge ireo fa havatsika ihany solon'ny ray aman-drenitsika. Io elany mody endreoko tsy manana havana an'ireo aho aloha e. Tsy ho ray aman-dreniko mihitsy koa na hivadika ho tany aza ny lanitra. Raha misy olona tsy tika eto ambonin'ny tany de reo ny voalohany asolona zany. Be lolo-po kosa lahy zany Zany no izy e. Tsy afeniko koa ny aho fa rangarangako mihitsy. Afy lahy mpiatsara velatsy sady tsy manana ny azon-damosina. Tsy mba manana tsangan-kevitra fa mohaka. Zay lazainy misoa lahy de ekely lahy fa marina. Atao inona fotsiny zao reny volo reny? Zany vera zay de tokony anontaniana be ny ilanany reto hitsinjovana amin'ny vody andro merika. Tsy koto tsy kala nefa kahihatra. Maninona zao raha mba hampiasaina zao reny hividianan-kanina atao trano? Ka maninona raha ny volanao no anampiany hividianan-kanina atao trano? Aiza nefa zay volako e. Manana hiady aminao lafo zao. Za angera zay tsy te hiteny e. Azoko aneritreritra mipaika anareo sy ravoavy momba n'io trano eny ambony avaratra io. Paikinona e. Tsy nilainganareo ny tsy tiako fa ny fiheveranareo aho adala fotsiny zao e. Inona ary ty lazainao? Momba ny trano eny ambony avaratra ho a. Sao ovorika nareo menakavy de avoaka keo ny marina vao azava aminao ny teniko Raha ny momba n'io trano io tianao ho lazaina de tsotra ny teniko. Aferanareo sy ravoavy zany ka tsy misy hidirako. Tsy vita be marenina sy nitsintarana fotsiny nge akory ny resaka iny raha zay e. Raha avokako ny marina tsy misy azonao anaovana valibotana intsony eto Raha zozy maninona ary ianao no manasaro-dresaka e. Zavatra efa vita tsy tokony ho foazina intsony fongarinao indray. Mitondra inona ho anao zao ny fanaovana an'izany? Ka ny marina rehetra tiako fantatry ny be sy ny maro hatramin'izay e. Indrindra fa reto ankizy ato amintsika reto fantatra nge fa ny rehetra mihevitra hoe lehilahy tsy misy dikany ahy tsy manana azon-damosina manara-be vavy sy ny sisa. Tsy fantatry zareo fa na ity trano anjara lovanao ty aza saika lasa ny sasany ratsy ny vonjeko. Hoinao anefa zay fiheveran'ny olona zavadinao mahafantatra ny marina. Tsy zay ve ny zava-dehibe? Resaka tsy miray lalana zany raha zay ny tsy mba hahafantaran'ireo ankizy ireo ny marina koa ve no amingavingany ahy eto. Raha fantatr'ireo hatrany amin'ny Antsiporia ny tena fandeha ny resaka mo tsy mba hanaja ihany koa sisy. Manam-potoana koa reny zavatra rehetra ela loatra ko. Rehefa tonga ny fotoana mahamety ny filazana amin'ny zareo ny tena zava-misy marina ataontsika izany. Fa mba momeo amin'ireny vola reny aloha hividianana loka tsaratsara fa tena reraky ny anana sy ny menaka isan'andro lafo zao ka. Raha mbola mavita ny anana sy menaka de avela ndeha amin'izany aloha raha matora zay Tsy hitondra amin'ireny any am-pasana nge ianao hoe. Ka aoka re aloha ndeha amin'izao fefa be nge zay lan'izay raha matoty e. Mba tsy njovy ho any vody andro merika e. Oriny toa de zao foana kosa ve anana sy menaka foana isan'andro lavo zao? Za aloha tsy miteny tsony. Efa maintso ny anana mihitsy ny tsinaiko. Nefa koa nge mba manome vola fanampiana sakafo ihany zay amin'izao fotoana zao e. Satroko ve rakizy tsy henako so isan'andro Saingindrisy Saingindrisy ahoany? Raha hoe tsy mamety ny taloha zay de marina ny ianao fa mankaiza daholo ny vola omenay e.
ka tsy sakafo ihany kosa ange no ilainareo atao tranato ry izy roalahy na vary na ofanjiro vola daholana izany na izany ko sara ry neny toa maninona koa ny tsy asaina hiatohanay daholo mihitsy ny momba anareo rehetra hey menatra mary an'izany teninao izany ry jao a nefa angerak'izy ka tsy manome tsony raha zaozy na ariary azy rehefa mandray fisotrondronono fikiriny daholo ny volany raha azoko tsara zany ry neny toa dia mivola omenay zany miantoka antsika rehetra ato tahaka ninona nefa nesoesiny amin'ity hotely tsy andoavam-boly ity efa aty ilaina ange isoratra napetrana eo ambony varavarana io fa mbola mankina aloha tsy mbola etsehan'ny adalako izy ka rery jao a asa manao an'izany fa zanaka ange ianao hovatranao ve ny anao ratsy andrazozy lehilahy lehibe ohatran'ny rainao miresaka hoe raiko ianao ka tsaroako ahoana moa ry neny toa ny momba n'ilay trano eny ambony avaratra io ny trano eny ambony avaratra tsy mazava amiko ny tianao lazaina inona ny tsy mazava aminao amin'izany ka ohatry ny tena raha tsy mazava aminao ny fanontaniako dia izao iza marina ny tena tompon'io trano eny ambony avaratra io ny tena marina aloha dia andravoavy io inona koa nefa ny mamaka anareo amin'izany resaky ny olo-dehibe izany tsy tokony dirany ankizy raha entinareo zay ahaizanareo atao dia tsy mba takatry ny sainao ve ny fangirifirinay amin'ny esoeso ataon'ny vadinao aminay ato amin'ity trano ity na nyrainay koa aza ve zonay ny mamantatra ny momba ny fanananay indrindra eo anatrehan'izao fiarahamonina tsy vanombanina ato aminareo izao zao reno izy rakizy andeha hitsidika kely andravoavy sy ralena aloha mampanantena anareo fa rehefa tafaverina avy any ho tsara noho izay lasa izay ny fiainantsika otiry zao azina nataony lahy teny efitranonay aty ohatra maninona koa ary nareo raha tsy mijokojoko manaitra ohatran'izany ny fanontaniako valiny lahy le boka maty ty fa tsy ilaozany lahy amin'ny votirika eo fotsiny fa mba iza moa elahy no mianatry ny bevavaniko za nataony lahy elahy dia maninona ka olona tsy misy dikany sahala amin'lahy zao ve tsy mendrika aja tsy mendrika voninahitra elasy ny biby no mitovy le tiry zao inona tsara hoe mivavany lahy le tsy vaniny ity ary to malopa iza no tsy vanina zasa elahy elahy ny tena tsy vanina le lahy tsy misy fotony moramora raha endry elahy tsy mitonatonampona sy manara-be hivavy tsy vitan'izany fa pisoloky izana zay ny lafa pisoloky ary raha misy mipisoloky elahy ny voalohany zao ny teneniko amin'lahy avereny fotsiny ny trano eny ambony avaratra ny tranon'olona le ty tsy anaparana ny atsivanona ny toetsaina ohatran'ireny rehefa adonjona sy tsy misy saina ny tompony tsy maintsy lasan'ny olona ny fananany ny raiko izany ny lazainy lafadondrona sy tsy misy saina eny le ty kaninony lahy mitady aloatra elahy ry Josefa ka hitan'ny lahy tsara ny elahy aloha edony endriny ity fa angara raha mihevitra hoe antitra dia horesiny lahy mahita lany io raha izay totondry kely ny lahy maivana amiko iny indray araloha raiso hitan'ny lahy amin'izany izany le tiany tena atao hoe herindehilahy mitsangana le ty raha mbola anao tena maty marina ty anao amiko eoko mbola aiza nefa nanjohan'ny lahy ohatra tony lovika tsy nihetsika tsony ty maty ve ka tsy loza tsy maty ka mbola miaina tsara laloha tsapaina miteboko ny fony ka tena zaza tsy vanina efa zao ny mahazo an'lahy nefa mbola betaim-bava ihany vitaiko eto ny datin'androny ity afatotro ataoko tady mody ty tapenako aloha ny vavany sao mikika eo hitan'ny lahy zao zao ny vokany rehefa miseho milay le ty ary aoka aloha tadiavina amin'izay ny volany fanakaiza ary ty raha zozy ny tsy atao trano adiny ray zay natongavako nefa tsy fantatra nanakaiza izy nanakaiza ny trano nefa navelany banaka fotsiny teto ndry ary to tonga sady neny to tonga sahady zanga moa ny hevitra nijanona mahatra tany amin'ny ray aman-dreninareo ay ve ka hono ary neny to manahoana ary zareo any salama tsara
salama tsara ka. Ay. Mampamango ony. Neny le farofo lava iny ve mba efa nahazo aina? Mahazo aina tsara izy ao zao ka mety amin'ny tsara koa ange le toerana misy azy mivady, malalaka, ny rivotra madio, sady tsy de be tabataba e. Marina aloha zany e, tsara rehefa salamina iny. Mampiasa ny saiko mihitsy nge izy tsy mba mety mahazo aina iny e. Asa be ihany aminy e. Tototsao tsara fotsiny fianaranareo aty. Fa ono tsy tazatazanao ankara zaozy. Tsy nahatazana azy mihitsy hatry ny marainako. Zany ve? Mahagaga. Ny trano anefa naninona ny navelan'ny banaka fotsiny teto. Matoa tsy tazatazana hatry naraina izy a. Lasa andavitra. Fa ahoana koa ny ary zany e. Navelan'ny banaka teto fotsiny ny trano. Zaza mba gagako. Mandehana hoe an-tanito zao. Somba nahatazatazana andrazozy izy. Ka izao ange tsy ao e. Fa lasa izy. Tsy fantatro. Tsy niteniteny izy fa lasa fotsiny. Inona ary ty ataondrazozy ty? Ny mahagaga nefa dia zavatra tsy fanono zao. Fa ahoana ary neny toa? Nampitondra volanao nga ary dada? Tsy nampitondra izy ka. Amdiako manaraka hono izy mampitondra zareo na asa alefa ny tony fanoana isam-bolana. Zany ve? Aza manahy ianao ry Alexa. Efa nampanantena anareo fa hiova ny fiainantsika. Amora anareo telo mianaka mantsy ka olazaiko aminareo daholo ny fototr'ireny tsy fahombiazan'ny fiarahamonina tato amintsika ireny. Zany very neny to? Mahafinaritra kosa zany a. Fa tsy de izany loatra koa nge no antony nanontaniako anao raha nampitondra vola dada na tsia. Fa inona? Ny ataon'izao ka. Ny fihetsiny androany no mahalasa heritreritra. Fa maninona izy? Ka zao ry neny toa. Manam-bola izy ihany. Vola tsy mba kely akory fa feno nge portefeuille. Amin'izay ray alina be dehibe. Zany ve? Ka zay nahatonga nanontany hoe no heveriko fa nampitondra vola ary dada dia nomenao azy. Tsy mbola nahita an'izao akory azako. Na nampitondra koa azy izy dia ho vola be toy izany ve? Mampitahotra azy zany rehetra zany ry Alexa. Mba marina nefa. Hitady an'izao aloha neny toa. Anontaniako izy sao mba nilazany dada tozena liany. Andao ary i Alexa, ity aloha, ty tonga dia ho eto any ny kitapony Minsoa. Misaotra indrindra hono hoe. Taiza moa ialary zao? Olona inona na taiza na taiza e? Hafahafa nge izany valy teny lazany zao e. Hafahafa maninona ka? Ka olona samy atao trano ihany vele izy kanefa lahy mandeha tsy milaza na hoaiza na hoaiza. Ka rehefa anontaniana dia manao valy brangina fotsiny ohatran'izany. Nandeha ny rozy tany rehetra tany raha zany no tiala ho fantatra. Ay ny rozy. Afa-po. Tsy mbola afa-po e. Mbola te anontany an'lahy hoe inona moa reny vola be dehibe tao anaty portefeuille an'lahy reny ha? Vola be dehibe iny? Hitako nge reny 10 000 ariary be dehibe tany amin'lahy reny e. Na naferina sahala amin'inona azy. Taiza nahita lahy zany? Tatao trano antseo maraina e. Ny konkoniny ery lahy napirina an'le izy. Nanafina ihany koa fa mbola hitako ihany. Dia inona nefa nidiran'ny lahy amin'izany volany anaty portefeuille zany? Tsotra lesy ry Jao a. Te hamantatra izay nahazahoany lahiny reny fotsiny dia izay ihany. Bizina daholo reny e. Ha? Bizina inona? Aza hidirana lalina lesy amin'izany a. Nanao bizina dia nahazo vola. Ataovy ampy an'lahy izay fahafantarana izay. Tsy mivoaka eo lahy raha tsy mazava momba an'izany e. Fa ialahy moa zany no iza no iseho be fanontaniana amin'izay ataoko. Raha endry lahy dia izay asoany fiainan'ny lahy heverina. Andratra ialahy amin'ny fihetsika tsy ampiheverana ataon'ny lahy io ha? Ary aza roitin'ny lahy ohatran'izany ty kitapo ty fa raha rovitra ty manolo lahy. Tsy rarahako hoe miala kendry lahy ka. Mbola aiza nanaovako an'lahy e. Vao tosika kely iny dia efa fanina sahady. Ino ty taratasy nipitika avy tany anatin'ilay kitapo ty? Aoka aloha vakiana fa itony no mety miraikitra ny tsy ambaratelo ny tora izay sy Minsoa miseho mifankaty be roko. Fantatro mantsy fa any Minsoa ty kitapo ty dia nindra amin'ny to nentiny tany an-tanàna. Avelao iny. Tsy mahalala fomba mihitsy anie lahy ty taratasin'olona ka vakindry. Ampahela ao meo aty no a. Ampahela aho a. Tsy hanosika an'lahy tsony fa daroaka ialany farany a. Ataovy ihany ary. Inona hono izany lazainy? Andravoavy mamangy manoratra ity taratasy ty fa mety tsy ahandry anao.
nolazaindra lenina tamiko mantsy fa lasa lavitra ianao ka mety hariva vao tafaverina. Mila miresaka aminao faran'izay aingana nefa momba ny trano eny ambony avaratra sy razozy. Milaza izy fa tokony hampahafantarina ny olona amin'izay ny marina. Etsy an-daniny momba azy sy Jao. Mila vahaolana faran'izay aingana satria tsy mifanaraka mihitsy izy mianaka. Fantatrao ihany ny toetra ny razozy. Ny toetra ny Jao bebe fohy io koa angamba tsy zoviana aminao. Tapaka nefa ny hevitra fa ovakiko amin'izao ny marina momba azy sy razozy. Inona tsara? Ny marina momba anay sy razozy ahoana? Olitira Alexa, inona zany lazain'ity taratasy ity zany? Lehilahy ny mamaky azy io fa tsy zahy. Misy resaka tsy mazava lazain'ity taratasy ity ilay izy a? Rajao a! Alexa! Afikana raha aingana e! Misy inona ary ny antoa? Aingana e! Inona mampiorakoraka anao? Vonjeo reto a! Vonjeo e! Zao! Ohatray marina, ary tonga dia tora ny entora zay. Ao lesoko seho ny tanany fa zahay kosoka ny tongony a. Ao! Ilozan'le ty midonaka eo fotsiny. Aizy zany e? Jamba velahy e. Olona mitsitra eo ambany mason'ilay ve dia tsy hitan'ilay ny tanany e? Ay mo, andraso aloko sehako ary. Fa inona mahazo an'le ty a? Mangovotra mipararetra ohatran'ny olona marary. Ka tsy izany fa fantatro ny mahatorana ny nentora zay. Inona e nataon'ilay inona tany izy ty a? Aha, zany tsy naninona azy fa i dada tora Zozy. Maninona? Ny vonoko dia torana tsy mahatsiaro. Maninona tsara? Nasitriko ary anaty lavako-mbarika ary izy dia hita nentoa zay ka zany nahatorana azy io. Inona ty zany ataon'lahy zany a? Ay zany tsy nijanony lehilahy raha tsy nikasy tanana ny dada-to. Naletra loatra tsy ny nantoetrany e. Tsy azo hifandaminana rehefa tezitra. Manao lolom-poko voalahy. Ka iza zany zao no vonjeny e. I dada-to sa i nento? Nento nefa ty tsy mahatsiaro tena mihitsy. Inona re ty e? Vao maika nanampitrotraka nefa mahazo ny nolazain'le taratasy teo. Fa taratasy inona nefa iny e? Tsy afeniko am'laritsa fa tena tsy tiako ny toetran'lahy. Taratasin'olona tary anaty kitapo tary ve dia nanaovany ladidiny be sandry fotsiny. Ka tsy han'ny soa angely ty iny. Fa an'izy e? An'ny nentora zay ny soroatany ho an'ny dady. Maninona? Taratasy mirakitra ny tsy ambaratelon'izy mianadahy. Mikasika ny trano eny ambony avaratra. Tsy te halala ny momba an'izany ahy e. Mino mantsy fa matoa misy ny resaka ambadika atoy zao dia misy resaka tsy mazava ao. Ino ihany aloha fa inona? Ty hoe resaka momba anay sy dada tora Zozy. Ny marina momba anay ahoana ny tiany nentola izay natao anatin'ilay taratasy? Ny marina momba anareo nafenina hatramin'izay. Nento? Misaotra an'Andriamanitra. Noto ny sainy. Nahatsiaro teny izy. Tsoroko aminareo roa lahy nefa fa aleoko maty. Nento inona ary ty lazainao e? Aleoko maty raka izy a. Hita ampiasarana be loatra matsy. Aza manao an'izany ry Nento. Ninona mitrango eo amin'ny fiainana tsy fomba fiady ny miantso fahafatesana. Tsy maintsy mitraka miady sy mandresy ny ady. Eny na izany aza nampitondra fangirifirina manodidina loatra ka mahatsiaro menatra. Tsy te hijery manodidina, tsy te hifanatry tafa, indrindra aminao ry Jao. Fa misy inona ry Nento i Jao aza nge hoe fa tsy mahaleopo intsony e. Enjea mieritreriny tamin'izany nataony amin'ny dada-to zany. I Jao ve no navanitosaka navatra namonandra Zozy andray dia nanitrika azy ary amin'ny lavako-mbarika ary Zary Nento. Ay marino. Zany Nento ny fo ka tsy nahafetena. Sosotra loatra tamin'ny toetrany dada-to ka ny vonoka. Andray marina. Tsy vitan'izany fa nalaiko koa ny volabe ny tao am-bata. Andray marina. Anafay azy ny eritreretiko fa tsy nieritreritry ny anisy ratsy azy ka hitondra ny takaitra na inona tezerako. Indrisy nefa
namizandra zaosy ny enina taonao taminy ahoana tsara hoe ry nento maro fe dadatora Zosy ndry anakisany a maty razosy razosy tatatoany Alexa fa rainao kosa ry zao a maninona tsara hoe ry nento isy ihany raika hoany Razosy angatsy dada ravoavo ny raiko niteraka tsy anaka tsy ravoavo ny rainao niteraka anao fa razosy lozinina koa ary ty lazainao ty ry nentoa naninona zany tsy nilazainao aritra amin'izay raha tsy nahita n'iny taratasy avy tao anatin'ny kitapony Meso iny aho zany tsy nahafantatra ny marina tena marina tsy te hampafantatra anao ny mombo zany mihitsy zay e efa azoazonao an-tsaina nefa moa ka fomba ahoana no anafenana ny marina indray e fa ahoana ry nentoa fa ahoana e jereo angeny fa avoazana e za zanaka nateraka ny namonina ny datra-jany raiko za zanaka nateraka no namonina ny datra-drany raiko mahafinaritra ve zany zaho a eny e misy olona mety ho faly amin'izao aloha e tsaroako mantsy ny resaka nataon'ny dada ravoavy tamiko laza fa olon-dratsy tsy azo itokisany ny raiko niteraka mino aho fa misy tsy fitiavany azy manokana matoy izy nahavatra nanao an'ireny indrindra raha tokony marina momba any lazainy resaka hafa mihitsy no nataony za nge fa mahana ihany e efa nanandrana napiratra amin'ny masony lahy nampahatsiaro mba tsiditra lalina amin'ny resaky ny olon-dehibe natoko sy niny loatra n'izay nolazainy dada nefa lahy zany rehetra zany zao fototry ny nataony lahy tamin'ny dada Tora Zosy daholo fa fantatro na tsy lazamiko azy nareo dia fantatro ny tianareo lazainy tsy ny momba n'ity trano ity sy ny eny ambony avaratra zany rindry e lazainy dada ravoavy fa nofetseny dada Tora Zosy izy tsy marina zany ravoavy aza no namety tsy fetsy Razosy tany lahy zany ry zao tsy efa nilaza tamin'ny lahy moa dada ravoavy zany no tena fosotra raha azoko tsara afa-po zany izy zao satria tanteraka ny faniriana e nataony izay tsy hitiavako ny raiko niteraka dia namonina faty an'io mihitsy aho inona loatra no antony toy izao ny fandeha ny anaka ka eno tsara ny fankaty Razosy sy rahalenina reninareo izy sy ravoavy nefa efa vita raharaha izay sy Razosy kosa teo an-dalam-pikarakarana ny anay ny toe-jasy rahalenina be vokan-Razosy zany natahotra ny tsy hiteraka ravoavy ka noraisiny ianao ry zao ary nosoratany tamin'ny anarany ny vady any nefa nareo sy dada Tora Zosy ie ny vady any zay fa izao kosa tsy nampahafantarinay azy ny mahazanaky Razosy azy lozanareo ry nentoa ny tsikombakombanareo no nampidoza zany ny raiko niteraka za ihany namony sy nandatra azy oka lesy zay aza manao ny fa jereo nge ty lahy oka reza ianaka oka izay ay zany no antony nampikiry anao nitazona anay na dia efa toy ireny azy ny zavany tranga raha tsy nahita iny taratasy tao anatin'ny kitapo Meso iny aho zany dia tsy nieritreritra ny laza amiko ny marina koa nareo oka reza ianaka raha tsy fananareo ry nentoa mba jereo angeny fa avoazako hoe ay nataony dadany Alexa fitaovana nanalany ny alahelony tamin'ny raiko fotsiny ny tena marina nefa izy ny tena rangory fototsy ny afo oka izay lesy ry zao aza manao an'io itolo tena ho any amin'ny pôlisy sazony sahaza sazy faran'izay enjana mendrika ny mpamon'olona